tompolay sy tompovavy ny fandaharana miainga veto an-daboly fandaharana manokana izay nanasanay ny filoalefitsy ny antamera-pirenena lany avy amin'ny mpanohitra sady solom-bavambahoaka lany teto Toliara voalohany anzay matoa sy tena ranjena solony haiko no nanaiky ho vahin'ny fandaharana manokana avy eto an-daboly anzay matoa solom-bavambahoaka miarabanao miarabanao Francis Zokobe arabaina koa nareo namana olongo iaby petsaka andafy any aby zay toerana misy anareo de misaotra tompoko tamin'ny fanasana raha sitraka ao anzay matoa solom-bavambahoaka ho zarantsika telo ny ty resaka fandaharana ty dia ny mazava ho azy fandresaka fifidianana eto Toliara ny resaka fifidianana ihany fa ny any Madagasikara na ny Madlenga zay na ny Antananarivo ary farany resaka fampandrosoana eto Toliara satria fantatra fa dia solom-bavambahoaka ny Toliara voalohany ianao nao da tatoato zay dia ireo mpakafy anao sy ireo mpanaradia anao dia anisan'ny niandry anao ny mba hiverenanao teto Toliara tao anatiny zay fotoana nahalany anao zay mety misy antony manokana ve zay zavatra fantatra moa zany fa dia mety mbola sahirana tamin'ireny fifidianana tany Antananarivo reny fifidianana tao anaty pro ny antamera-pirenena na izany na tsy zany teraka resabe ihany zay anzay matoa député misy ihany ve azonao anazavana an'izay ya ho atsika longo iaby Toliara eto voalohany indrindra aloha tsy mitsahatra aho misaotra avaoko ny Toliara satria fitiava tsy mitovy amin'ny fitiava nomenareo ahy zao fitiava lehibe zao namenareo fitiava bevata mihitsy satria teneny zay hoe mbo sitrakareo mbo nekenareo hisolo tena atsika vahoaka ny Toliara voalohany aho député de Madagascar zao aloha namana Francis Zokobe raha ny hajagoboko an-tanà Toliara toy vavolombelon janahary mahita azy aho tena jagobo tanteraky mihitsy tanà Toliara toy satria misy zay karazana fifandraisa manokana ary miavaky ary mbo tsy nisy tamin'ny tantara izay fifandraisako amin'ny vahoakany Toliara fa no ny andraikitra izay misy moa eo maha solom-bavambahoaka izay de nisy élection atao tsy mora koa reny zavatra reny tsy tonga ho azy sady hevitra be tao anatin'izay zavatra zay de teo koa namana Francis tsy afeninanao koa fa tonga de miditra amin'ity élection ka ny tena koa dia ao amin'ny vovonana firaisankina ary za dia co-président miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana fondateur ao moa antoko anankitelo ao Azvem ao koa antoko madio ao koa tsara tahafina izay antoko anankidimy zay no fondateur an'io fa misy RDM ao BDB fefa mandeha ao anatiny ao ary prositeny moa fatatsika tsara fa misy leader fanilo prositeny ao Azvem ao antoko madio de ao koa tsara tahafina ka fatatsika tsara fa mampanohatra zay ny lalàna de manery ahy handray andraikitra amin'ny zavatra voasoratra araky lalànany fanoherana fa na zany na tsy zany namana rehetra mpiandraikitsy rehetra any amin'ny fokotany any de fefa mahafantatra fa tsy maintsy hidina any amin'ny fokotany rehetra ny tenako handeha hisaotra nireo vahoaka izay azoko lazaina hoe tia ahy manokana zay ny fidy satria azadinona namana Francis fa tamin'ny tantara ny Toliara mbo tsy nisy olombelona zany nanana 3 mandat zany teto Toliara de zay zavatra lehibe de zavatra fatatsika avao koa moa
mbo tsy nisy zany mpanao politika mbo tsy nisy mpanao politika zany tena hoe manany maizy azy na nasionaly zany na eto atoerana tsy nyresiny sy teny zany lafa izy zany mpanao politika iaby manany maizy azy fa nyresiko aby zany reny tamin'ny fividianana anjy matosy lobavavaoka vo omaly no naharisam-peo naharenesam-peo fa hoe nisy olana ihany a iny fifidianana zay natao tety Toliara iny tsy resaka ny alabato tsy resaka ny resaka fangalana karatra tany amin'ireo mpifidy reo inona re tompoko navalinao an'izay mahavarina ihany mako le izy satria na ny vahoaka ny Toliara afaka mitsara fa izaho sy teny Radrena Soniako de fantatsinareo fa mpanohatra nyty fitondrany ty tsy manaika nio vidim-bary eo tsy manaika nio resaka inona mo anaran'ty resaka délestage tsy manaika amin'ny fikorotanana rehetra insécurité reo tsy manaika ny propagande zay natao Ngahy Anjarajoelina teto Toliara nampanantena tsisy tanteraka na anankiray de afenina reo zavatra manohatra mijoro aho a am'izay toeran'ny vahoaka zay hoe voafitaka Toliara ka mazava ho azy za mpanohatra indray ve no andeha hangalatra hanana an'zany raha zany hoe mampome any le izy fa za namana Francis fefany teny ianao olona mpanao gazety ianao koa zokobena eto ane i aminay reo moa tsy tsy ho fantatrao raha ohatra ataotsika resaka amban'ny tafitrano le izy ka izay zavatra zay za zany tsy niezaka nana ratsiratsy an'izany izy nandritra ny campagne ary ny vita campagne mbola niaratsiana de misy fahatezerana kely tamiko na ny teny namana rahalahy anankiroa aho zay tsy ataoko mihitsy iezaka mihitsy aho hoe hanana an'izay maîtrise de soi zay tsy teny anaky ny Toliara ny regreteko tanteraka le izy ary zavatra tsy tiako hatao sady mazava ho azy eny matoa ianao rehefa miazakazaka rehefa voalohany anakiray de aloha eo de ny anakiray alohandray ve namana Francis no andeha hiazakazaka ny arina tsy mety zany tsy za zany tena mampianatra ny tena koa olombelona aho mety tezy satry indraindray ary fatatsika tsara zany zavatra zany fa iezaka mihitsy ny tena hoe tsy be deabe ane natalohan'io fa nana ratsy ahy mbola tamin'ny propagande na pré-campagne président raha élection présidentielle tsy niteny aho aratsina tamin'ny raha tsy niteny aho nandritra ny campagne mbola aratsina ndray koa zao fa aleo ny vahoaka Toliara no hitsara nama Francis fa za zany tsy te ho tafalatsaka amin'ny ady politique sama Toliara zany tsy de mety loatra le izy tsy zany no hitezako ny tanora Toliara zay fantatra fa raha misy olona zany tena manome sehatra politique ho an'ny tanora de anisan'ny voalohany angamba tsy teny Radrena Soniaiko ary raha misy koa olona manaja ny ray aman-dreny hoe tena hita le ray aman-dreny reny tonga de ao anatiny zay koa sy teny Radrena Soniaiko fair play moa no filazana ho azy ianao koa moa anisan'ny mpikasoka fanatanjahantena judo karaté anisan'ny nahabe resaka teto koa aleo de ahitsiko aminao le resaka hoe fifandraisan-tanana na fifanoroha nareo sy ny vice président anankiray zay tsy tononoko anara moa fa vice président ny Toliara koa dia teo koa ny nanoloranao azy hoe io ny candidat ny Toliara ao anatin'izay fair play zay sa misy raha hafa président manitikitika ny sain'ny Toliara zay ahitiko aminao non tonga de taako mahitsy koa ny valiteniko ianareo zao mahafantatra ny sy teny Radrena Soniaiko fa tsy tanora mpanjara mpanao politika
ny tena tsy de tia hetsaketraka zany ary voaporofoko am'ireny fiarovako tuliara fikarakarako jeune tuliara ary io ara voavarina fa tamin'ny maly teo misy tonga misy ankizy payko écolage tsy fantatra kory hoe zany mpe écolage reo ankizy reo ankizy maro ary tsy vitsy ka ireny zavatra reny namana Francis fa ça fait partie ny fiainako e zay alako ohatra zany a ny fanaovako politique zany zarako roa raya fanaovana politique eto Toliara raya fanaovana politique nationale raya fanaovana politique internationale tsy miheboebo raha miteny internationale fa angambany a raha misy mpanao politique eto Madagasikara mahavoafehy zany relation internationale zany de ampanetsetena no tenenako fa tsy teny relation-aiko hoe miona amin'ny prime ministre ny Qatar, prime ministre n'Israël, l'homme le plus puissant mihitsy azo lazaina an'izany raha mirola amin'ny resaka décision politique manerana n'izao tontolo izao tsisy titre andehanako fa manana an'izay zavatra zay fionanako amin'ireny fazahoko tapis rouge amin'ny président Kenya misy koa moa olo anisan'ny matanjaka be zay mifanaraka zay hoe aza avoaka Facebook nionako miresaka amiko ary mifandray amiko hatramin'ny androany ka izay politika zay zany raha eto Toliara laitsiko salama Champions League ianao moa tia baolina Champions League io zany ia zany mandeha amin'ny club zay misy anao zay tianao zay mivily anao zay zany eto Toliara hoe tsika samby manany antoko zay misy atsika rehefa Toliara fa rehefa atao am'izay koa coupe du monde tsy maintsy miditsy équipe nationale ndray koa tsika iabiaby ka raha vao miala eto Toliara zany ka raha misy hoe mbola azoko hoe iaraha miasa amin'ny zanako ny Toliara de manao zao de za koa za fa tsy tao amin'ny firaisan-kina tsy nanana candidat ne de tsy mety asehoko amin'ny vahoaka ny Toliara asehoko amin'ny vahoaka ny malagasy hoe za sy teny randrena sonaiko manana an'izay esprit tsy manavaka tsy nataoko hoe politique irafesako amin'olo zay manana an'izay zavatra zay ao anatiny ka reny zavatra reny zavatra fa nihita tamin'ny fiainako reny fa ino moa no zavatra récent zavatra vo teo de zay nahatonga anao nametraka ny fantaneo de mahitsy ny valiteniko hoe zay sy teny rendrena sonaiko zay zay atao sy teny salamita hivolamiko hoe tsy misy le resaka hoe mialy ko ba angeliky non le politique manko science io androany iha mitambatra re amaray iha samihafa miaina le politique ka ny ay zany tsy le fifanoherana amin'ny politique animbako fiavana tsy zay ny anazy zany fa za kosa rehefa manoatra fantatry zareo tsara ary ny Madagasikara nanomboka nahafantatra fomba fanoherako manoatra aho ary teneniko anao ary tsiko mihitsy ny anao tanatin'ny fanoherana zay le izy zay matoa député mandeha ny feo tatoato telo andro efatrandro zay mandeha amin'ny tambazotra de anisan'izany moa zao koa naheno ny vaovao mahakasika anao mahakasika ny mety ilatsahanao ho maire ny Toliara misy fanazavana ve mahakasika an'izay tsy hoe naheno anao fa za mihitsy no niantso anao dikan'izay zany tao anatin'ny eritretriko zany hoe resaka cadre politique régional purement régional fa tsy national le izy hoe raha za milatsaka nilatsaka ateo ino moa résultat tsy tahiteny aneny rehefa vitavita voalohany aho zay de Tony zany raha laha Tony zany tokony raha ny Pojo zay tokony député niaraka tamiko dikan'izay zany ampanetseteny misy poids kokoa noho ny Tony anaty fa raha zao numéro 1 indray milatsaka maire lany maire Tony tonga de député tanao le règle de 3 fa raha Tony no arosy eo
de isan'izay zavatra zay satria nisan'iny problème iny koa moa tsy haiko na metraky fanontaniana afarafarany fa toizatsika le raha iny zany no karazana kajikajy politique fa be debe ny namana ny antso nijery any Facebook namana any andafy a misy olona tena tsy mpanao politika mihitsy ny antso a tena ilaina anao rangamy le fanoerany aleo anao mipetraka fotsiny a ma vice président anao a am'le fanoera za fa nikarakara taratasy a tena fanandeha mihitsy amy décision politique zay régional a ao anatin'izay ka dia zay ny antony nahatonga hoe bon aleo a nijanondray zany ao a de manohana ny reo tanora reo miaraka am'ray aman-dreny ao satria nisy fivoriana miaraka am'ray aman-dreny de teo Toliara koa moa zay zato tsy maintsy miantsona an'ireo ray aman-dreny reo foana reo ny zavatra atao zay vonona koa efa nometanana ao anatin'ilay 26 septembre ny afarany dépôt ny candidature mety ho fantatra zany raha manazava moa andriamantoa député de hoe tsy hanao mety fa ho hay ve izany mety io ene namana Francis Zokibe Francis afaka ambarako anao eto amin'ny plateau-nao hoe iza le raha fa aleo atolotsitsika amaray le izy airapitso amaray andriamatoa Solombavambahoaka hiditsika amin'ny resaka fifidiana avao hitatsika ny problème nisy io moa ny resaka Tony teo aleo ngamba alefako amin'iny any hoe aiza hoaiza moa Tony am'izao fotoana zao izy aloha fatapatatra fa tsy de lavitra ny Toliara ny rehetra ny mahafantatra an'izany fa ny zava-misy a dia rehefa nanao an'iny hetsika iny zahay teto Toliara hoe zay tsy rariny za aloha mahita hoe tsy rariny hoe ahoana moa resaka décision politique le izy hikondannena ny Tony direct ohatran'ny reny olona tsy namono olona rahalahy Tony olona tsy namaky trano a rahalahy Tony izay zavatsy zay a fa miaro any Toliara karaha procédure no niatakeny zareo any Tony zany hoe misy procédure tsy nety nataon'jareo nampikorotana an'ity tanàny ity rehefa niona tapitompon'andraikitra rehetra nisy ny fampiresana dia nisy koa le olona mitoroka le fanjakana mihitsy mitory azy avy any Antananarivo de nisy fampiresana niaraka amin'ny ministère ok ary a fa Tony zany tsy hosotoninay zany hosotoninay zany fitorinany rahalahy Tony a de tao anatin'izay zavatra zay mba misexcuser koa izy am'le procédure zay tsy respecté de niteny amy Tony moa zao hoe ianao tokony s'excuser am'le procédure tsy ny respecté de zaho izy Zokibe mahita le izy marina de aleo ao izy tsy s'excuser tapitra teo zany no nalalalako any le tantara io fefa misy resaka moa mandehandeha any fa tsy de raha mbola tsy azoko tsapahitana mba tsy miresaka fa za fotsiny tena fa nitolona fefa niaraka am'ireo vahoaka reo niona tamy tompon'andraikitra nanaiky ny fanjakana fa aleo zany misexcuser de ajanony io afaka milatsaka izy de za koa ny teny hoe afaka milatsaka anao Tony fa zao izy tsy excuser enao candidat-nay fa zao izy tsy s'excuser zay somary mbola everenako kely zay resaka zay andriamantoa député Tony zany am'izao fotoana zao raha ny tsiotsionjesaka reko de hoe fa tsy de miaraka aminareo fa ohatrany ny hemotsy zay kosa aizany mety zay kosa aloha mbo tsy niteny amiko zay koa iny ty resakinay farany tsy zay ka za olobe olobe aho gnahy zavatra ohatrany reny raketiko amiko ao foana reny zavatra reny zay zany mahakasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny misy ny problème ao Mahajanga vo malomaly ao nahita ny taratasy nalefanao mahakasika ny problème ao Mahajanga iverenatsika Antananarivo rehefa avy eo mahakasika ny mety tsy halany candidat ny andriamatoa Marc Ravalomanana fa Mahajanga ty naho da ino marina zava-misy ao Mahajanga
ka ino moa zava misy zokobe Francis fa hitanao fitiava io lafa be loatra mahazaka maniraky kandra vano misy kolony ao lafa misy olo tianao zay mandeha mbeo avao iha na laliky ranony na tsisy ninino aminao eny lasa avao rehefa ao anatinao zay fitiava tahanao zavatra zay fahitako azy zay zavatra zay mahitaka ao amy président rivo mahitaka ao any député afakany samy tianao raha ao manjaka problème azo vahana le izy raha jerena amy statuinay afaka samy milatsaky satria raha fa tsy mety hita ny maromaro tsiraitsy na hoe ianona tokony andeha ianona tokony andeha afaka samy milatsaky ry zareo tsy hitako ny olona anjaran'ny vahoaka ny mitsara an'izay fa tsy mety ray am'zareo avao ny olana ny zava-misy moa zany de ho an'ny mpijery dia ny raharaha misy eo amin'ny anjematoa rivo rakotovao izay hilatraka ao amin'ny firesakina raha ny fahaizako azy sy anjematoa fiakra saiza moa zay le anarana nameny anjematoa afakanjo ho candidat ny prositeny ao anatin'izay zavatra zay hoe anjematoa député tsy atahorana ny paritahany vato ho majana non zavatra fefa misy zany ianao ve mino de tsy hiparitaka ny vatony irmara eto toliara tena miparitaka patratraky mipatapasaka mihitsy net raha ny fahitako azy maly kosa anjematoa député azafady tambatry tao azafady zokobe Francis isika mahafantatra mécanisme nyty fitondrana ty fomba fiasany ity fitondrana ty ny pression ihany ao anatin'le izy fa za miteny aminao any amy fokotany fa mizara any amy terrain fa mizara eo raha iresaka atsika mazenga tombotsoanao moa amy ty plateaunao ty za invitenao androany za manana an'izay fijery national zay tant que co-président ny Firaisankina sy ina anaran'iny lehibe ny mpanohitra zany magagany ohatrany tsy hitatsika fivakiny anaky telo ao amajanga eo raha iresaka atsika iromaro zany tsy manaiky mihitsy ary mizingizina mihitsy président ny délégation spéciale fa tsy mety izy no candidat nefa misy candidat koa fefa eo koa le deuxième liste ny ramatoa solombavam-bahoaka iny koa fefa eo koa izy teo fa mizarany zany ka io amy tanà dehibe le politika hitatsika tsara fa ohatra zay tsy mety misy fizarazarana ohatra fa misy kosa tonga de hoe ty fomba fijeritsika tahaka ny tamatavy zandro laratsiraka zany ane tsy ao anatin'ny Firaisankina fa Firaisankina misy manao déclaration hanao anazy tahaka an'izay koa any afianaratsoa maniry zay mba ho ramatoa panina no candidat ao de manona koa Firaisankina ao anatin'izay zavatra zay ane le izy fa le raha zany mandainga kosa nareo raha tsy misy fivakiny eo am'ireo adversaire reo raha ny tena vaky indrindra ao anatin'izay ny Tananarivo raha ny vaovao elo dia anjematoa Tojo Ravalomanana no mety ho candidat ny Firaisankina hisolotoerana any anjematoa Marc Ravalomanana izay tsy voatana ho candidat ny Firaisankina manoloana an'izay mandeha feo hoe resaka népotisme ity papany any no soloiny aiza ho aiza ny mety amy maha filohan'ny mpanohitra anao amin'ny antamieram-pirenena sady amy mampikambana anao anatin'ny Firaisankina manao akory ny fahitanao zay non le izy ane rehefa tia endrenao le olo de azo atao ny manenjika azy fa za mahafantatra fa na amin'ny fitondrana rehefa liderany rozy koa manapa-kevitra tsy mahasaza ao reo ty ary tsika ty tsy nomena ministra tsika nisan'ny olona tena nitolona reo pro fitondrana eto reto
tena nanaratsy a vie privé ko hoe iny e ty e anaky Toliara oy maro fanaratsiana zao tsy namaro fa tsy nomena ministre tsika ino ataony politique iny moa teneny amizay ary za miteny aminareo mpanona zao fitondranareo aza latsanareo baraka tanatsika toy tsy ho amea secrétaire d'état nareo anaiky tamy toy ihany ty ihany fitondrana tsy mirespecte any Toliara zany tsy manome ministre any Toliara zany fantasaha baraka atsika zany ho anareo rahalako iaby manao fitondrana any e ho anareo anabaviko aby manao fitondrana any ka le resaky zany rehefa zay fa tsy anjarako no miteny hoe ianina no obeny tanàn'Antananarivo na lehibe mpanoatra fa io a chef ny team alao aloha ny team ivory a de amolavola hoe ianina no atao eo fa raha resaka zany ane rehefa hita eto Madagasikara za aloha ohatra ameko anao hoe ahoana zany eritreritry ny Francis Zokobe hoe raha iresaka fotsiny tsika natao hoe zany fianakaviany Bosy zany inona ny antsotsika an'io zany misy George Bush ka le raha zany lefa hoe te ho anjena zany de zay le izy fa zaho mahatokony fahendreny tiako Madagasikara nitoko tiako Madagasikara fa tsy maintsy hitan'zareo hoe iza no atolotra eo ary zay atolotra eo tonga de tohananay aza dinona namana Francis fa procité nahazo 10% tao Antananarivo aza dinona zany zavatra zany ary zahay de hitondra io 10% nay io hanohananay anio candidat Fraisakina zay atolotsy ny team io zay nenay anisan'ny mampamahitsara mpanotaniana de voto député ny resaka mety propagande eto Toliara mahazo mamaly anao tsy mahazo mamaly fa mahatonga ady hevitra lehibe hoe ety cité itoy moa efa lasa filohan'ny antimeram-pirenena Antananarivo hanohana koa nireo député ny Fraisakina reo olo toy ve filoha olo toy ve amin'ny fifidiana mera toy hibaby le olo eto sa hanao tsitipaja avao manao koa ny fahitanao zay za aloha na tiana na tsy tiana aoka koa azava le resaka fa na ahafaly na tsy ahafaly ny fitondrana tena anisan'ny zava-dehibea io élection ny Antananarivo amy fiainatsika malagasy zay le fefanteneniko teo iny hoe tsy avelatsika ho potehina io renivohitsy ny Madagasikara tsy avelatsika hananao toroty irery ihany ny fitondrana amin'io renivohitsy ny Madagasikara io fa isika dia tsy maintsy ifanometanana amin'ny zay candidat ao an-tany fa tena zava-dehibe fa na zany arana tsy zany za tsy maintsy handany fotoana be eto Toliarako amin'ny fanohanako any candidat ny Fraisakina zay atolotsy ny prociteny eto Toliara ville zany satria tena zava-dehibe amiko ny hanatsarana ny tanàna ty zay ny tenenako hoe za de miantso anareo vaoaka ny Toliara rehetra miantso atsika iaby mba ho tonga saina isika ifanome tanana anao tongotra miara-mamindra tana miara-mandray soroka miara-milandra hoe andao tsika re handeha ho tonga saina hamboatra tanatsika toy satria zao Francis Zokobe hitanao za nilatsaka filoham-pirenena teo hitako aby raha iabiaby manera Madagasikara inona moa problème ny fanjakana raha mijery an'io statistique ny tourisme tonga aty Madagasikara io hoe 50% reo touriste reo mandeha ty Toliara nefa tsisy vol international entina ray fa any avaratra vol international rehetra tonga any kera Kenya tonga any any Afrique du Sud tonga any any Ethiopie tonga any Mauritius tonga any La Réunion tonga any Europe
tonga ao dôly a rehefa jerena am'izay le statistika mifandanjalanja izy toliara ka zay tokony atonga saina atsika toliara eto tena izana potena toliara fa maninona koa tsy omena vol international toliara raha io statistika io jerena fa maninona no tsy omena vol international toliara fa maninona le olona terenao a handovola aviany raha izay rehefa natao am'izay koa fanontaniana tamin'ireo ina moa anaran'ity tamin'ireo mpandeha reo a de menimena amin'ny faratsin-dalana satria reto olona reto mandeha automobile de mandeha avion mivera manatratra vol de zao ry zareo fa mandeha vol zareo zao satria ratsy tanteraka le lalana satria ity fitondrana ngay rajoel atya ny fitondrana tena namotika tanteraka le lala manera Madagasikara le problème moa io filoha rajoel io tsy mba mandeha izy ny afaka mandeha ina narany 4x4 4x4 farany tsara indrindra tsy manina de tsy hitany le zavatra mety zay ne olana io tsy hitany le izy de manao tatitra diso reto olona reto fa raha za io namana française hoe io filoha rajoel io mba manandrana mandeha miainga ao Tananarivo na mandeha ana Tamatave fotsiny tonga de manapa-kevitra io rapitso maraina amin'ny valo conseil des ministres restreint ministre ny asa vaventy tongava tyanao eo izy voatsapa fa izy ane na mamboly ina naran'iny na mamboly hazo mandeha hélicoptera tena hoe le style de vie le floa zany antsimo sy avarotsy le fiainan'le vahoaka de zay tsy atsapahany azy ka raha zany zavatra ataony tena za mino manapa-kevitra hoe zany ve ny ainan'ny vahoaka reto na janonany zao téléférie zao na janonany zao ababababa nataony reny na janonany fa tsy mety nijereny eo lalany ka zay tenena koa hoe za eto miteny aminao ministre ny transport aza atao sy teniny anara koa fa mba somary sivy vola avao koa hoe nosy be toliara fa raha tonga ty le olona tokony handany 2000 euros lasa mandany 4000 euros le olona fa vola miditra ane zany rehefa nataony calcule io transport fotsiny mbo andeha ty andeha Tananarivo andeha zao vo andeha ty de io fa manahiry anazy fa raha isina vol direct io mbola tsy nisy Andriamatoa ministre ny transport tsika moa mbo iresaka tsara dôly tsika ministère rehetra eo za mbola misy fantanina be dehibe apetrako aminareo mahalehibe mpanohitra tereny lalàna anao an'izany ary tsy maintsy manao an'izany aminareo satria zany no ilain'ny vahoaka zany apetraky ny lalàna hitondra an'izay fanazavana zay amin'ny vahoaka malagasy rehetra ka izay ny antony mahatonga amin'ny teny namana Francis hoe raha ihany no angatahako isy voly toliara nosy be toliara de mijanonao Morondava io mandeha avy aty toliara Morondava direct nosy be mandeha nosy be Morondava toliara zany zavatra zany destination ny reo touriste reo destination zareo manina tsy reliena reo destination zareo reo vola be otsika le olona tokony andany 2000 euros lasa andany 5000 euros na 6000 euros fa vola miditra ane zany namana Francis raha izay ina ary manakana atsika tsy manokatra vol Afrique du Sud toliara nefa vol Afrique du Sud za olona be tany Afrique du Sud fantatsy toe-tsainy reo mety am'zareo io toliara io ary feno vol io tonga ty ry zareo zoma lahady ariva ry zareo mody haiko hoe fitiavany zareo nature zany ary fefa nisy projet ry zareo tahifindra ty io ty hanokatra zavatra ary nampandrosany Maurice disonareo raha diso Afrique du Sud fa jereo na style ny trano ao Maurice ao c'est South Africa style ka izay zavatry zay soka fotsiny io ino mo avantage tsika ny avantage tsika de zao ia Francis io afaka mandeha na Afrique du Sud tsy mila visa fa maninona atao la réunion le izy la réunion tsy ratsy fefa tsara io fe ny olo baketo tsy afaka mandeha la réunion kely misy manamanan-drala avao koa rahalahy tsika no nabavitsika eto reo kely mba ta handeha avao maty le vol satria
rozy lareny ao tsatsanyty vola raisina fanjakana avao ty tsy miasa teka maroandrozy de mandeha toy de nefa etiky misy manamanan-drala avao koa raha lahitsika kely tahin'andriamanitra reto zany de reo koa maafaka mandeha lareny ao nefa fandehana lareny ao mila visa io ia Antananarivo any de mbo sarotsy koa fa zao visa raiky tsy misy donc zany le volo kely mba manao bazary any ty olo satria hitanao misy teknôlôjia ambony anie zany Afrique du Sud zany afaka mba mandeha any tsy mila inoino ao ia avy de mahazo mipetraka vola raiky ary zany Afrique du Sud zany satria zaho tany Cape Town no tanàna farantsara indrindra eto ambony tany tsonotso haitsika zao hitanareo amy internet ao Cape Town no tanàna farantsara indrindra ambony tany mba manana an'izay culture zay na mianatra momba ny Mandela na mijery zavatra any marina aloha fa ny tomobilindrozy laha itsika bakato chauffeur tahindrozy eroa zay vao reo mampiavaka azy fa le culture tsy mifakalavitsy na culture hirany zareo ka na le mpihiratsika reo kely mba mihira any mahazo drala ka raha ohatran'izay raha zay hôtelitsika reo dekta feno aby ny tompony hôtely mahazo vola ny mpiasa hôtely mahazo karaha masoa mitombo aby raha njaray reo ambazary ao koa kely mahazo drala anzao atao solobavabaoaka verina toliaritsika troisième mandat iha zao iha teo ary marina eo nahazo vice président roa toliara ny raha hamenany toliarany zao fotoana zao hoe ino re anzay matao député ny fampanjosoa mety ho azo satria ny mpanohitsy ao vice président raiky ny ponjany pomba ny fitondrana ao ino ny raha azo antenainy reto vahoaka ny toliara reto avy aminareo zanaky toliara izay mba voafidy ao anatiny zay io ane namana Francis tena maro raha-mpanosoany na resaka tourisme io avao hiteny zavatra maromaro ao eo fa na resaka tourisme ty avao fa manova nytoekarena toliara ka atao le raha satria atao le izy zay le anjarako mampanotsy mandombaravarana isanandro amreo mpitondra fanjakana zay tsy mijery tanana toliara ty hitanao zao misy vola zao 12 millions de dollars tamin'ny 1er avril nanao taratasy any toliara vola eo ho zarainao toliara nanao taratasy misy ny izy manarany misy ny finance tany amy banque mondiale aloha tsy mia toliara dra leo fa misy ilana iza tany de mbola tsy tonga saina foana hoe sika zay le ilana mpanotsy io miteny zavatra an'izany satria tsy sahany député pro fanjakana miteny an'izany tsy sahany mpanao politika miteny an'izany de zay tenena koa ohatsy nameko ty ka ataonao sy tety anarako zay avao tonga de fa misy vola misy jala misy lamone militra toliara reto tana ianana ty Nosibe toliara mandalo Moldava izy roa de Afrique du Sud raha hiteny rozy hoe Afrique du Sud avyo andaoritsika anao challenge fa zao anao dossier fa direct vitatsika dossier io hoe misy voly tana non toliara Afrique du Sud toliara misy io fa zay zavatra ray faharoa manaraka an'izay io ane apitako amin'ny Andriamatao filoha izao teny zao tsy sarotra mampandrosany toliara ary tsy sarotra mampandrosany Madagasikara décret d'application momba ny code minier tsy avoakandroso avoay Andriamatao filoha fa eo amizay tsika hijery ahoana ny anovana azy hitanao zao raha volamena be tio koa trety mareny volamena mbao ary anakibony tany amitsika eto akoatsy ny raiky tsy teneniko tia io tsy mety io satria io tena tampitanany io tsy mety io toheriko io tsy mety io fa iresaky tsika resaky volamena fotsiny dek nataonay le code minier iny namana Francis enao tsara namana Francis enao tsara
manino moa tsy aboakindrozy raha io bac mondial eny namana Francis no nanery ny fitondrana apetrakanareo code minier ty satria code minier iny zany a rehefa nataonay hoe mba atao bebe lahy tiahiny commune angalanao harena io tsy nanaiky sénateur reo zao nareo filifily sénateur reo tsy nanaiky sénateur reo non ay fanjakana atao be commune tsika ne 1700 ay fanjakana iaby zay fa commune raiky to le mba ataonareo a 2/3 ty azy le atao 20/3 tsy nampanino zay moa sitraponareo natao fa zao namana Francis manino tsy aboakindrozy io satria rozy miendrikendrika décentralisation kelikely koa raha io reto olo reo tsy manao solution ny fitondrana solution ny Madagasikara na hitody kavia namana Francis na hitody kavana tsy androso zany Madagasikara ary diso le tenen'ny flo tsy maintsy mandroso Madagasikara lala potika tsy énergie tsy misy fianara potiky fahasalamana raha tsy misy raha vano eto ny vola miditra avy any andafy tsy misy am'izao fotoanao potika daholo ny raha nataotsika say aina tsy maintsy mandroso Madagasikara fa raha io kosa misy ny fitsinjara-pahefana manomboky mandray anjara ny rehetra amiako ohatsy ray amiako ohatsy ray momba ny volamena ohatsy Francis raha frais d'administration minier fotsiny anefa 600 millions d'ariary nefa ny volamena amatony maro déclaré international miala eto Madagasikara aedy raha lareo raha compagnie dimy fotsiny zany ataotsika be ty koa fa 600 millions d'ariary fois 5 fa azon'io frais d'administration fotsiny droit d'assise raha vomboaky volamena iny tonga de amiany tanà iny koa fa niboaky raha toy ty anjara atao tanà toy koa ao zay vita zay rehefa lanja koa volamena iny ty anjarany tanà io koa misy atao ristourne io koa ahitanà io tsy misy atao fitondrato toy nefa volamena mataony niboaky raha zay fotsiny respecté fa zay fotsiny mandroso Madagasikara andreo atao solombavam-bahoaka anisan'ny problème ny resaka ny fivolananao décentralisation tam'ireny campagne nataonao reny misy ny olo matahotsy hoe décentralisation nazavainao fa misy ny olo matahotsy hoe décentralisation zao koa hiparitaka raha toy ka zahay Antananarivo toy mba anisan'ny nahazo an raha toy ka raha be tia ny avy ka ka mbo zay avao va nahota sa mety misy fomba hafa hivolana anazy satria anjasoa député satria mety le fanazavana azy ro tsy niampy satria le olo mahatsapa tokoa fa ilaina io fa le olo zay mety tsy nahita tombotsoa no tsy de nazava aminy le décentralisation ny zavatra ny misy hoe tsy aleo hoe nitenenina hoe ny décentralisation amin'ny fotony ho an'ny Madagasikara iaby fa le fitenena reo hoe décentralisation hoe tanàna Rivo any aby raha iaby mety zay hoe mety nanimba raha njabatoa député za tena aminareo raha misy olo manomana amin'ny resaka décentralisation io ilo tanàna satria raha misy ny Tananarivo nefa nation fa tsika tsy hita aty amin'ny faritra zany ary raha ny tantara njerena avancé kokoa de mety amin'ny tanàna mapotika Tananarivo ny vola azo amin'ny orinasa rehetra ao Tananarivo ny vola azo ny hitra tokony ho azo Tananarivo tonga de lefa any amin'ny fanjakana ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany hoe minisy ny rano manadio ny tanàna fa le maire no manadio ny tanàna fa le vola lasany mahatonga io tsika iaby zay tsika reo na bavitsika reo na ray aman-drenitsika reo fa mipetraka any io ane de ao daholo fa efana rehetra le olona reo matetika aina fa lasa mibetsaka le embouteillage fa manisy zao taxi moto zao mandeha taxi moto to na misy koa zao bisikileta moto anao taxi bisikileta satria ao iaby de lasa sempotra le tanàna nefa ny harena rehetra manerana Madagasikara ka zavatra deniko raha misy olo mitady anio de tanina zao
satria fatatsiny zareo amorona zao raha takisareo miverina amin'ny zanany miverina amin'ny olona fantaty mandroso tanàna ary raha misy olo tsatsiny haratsiny centralisation de io tena mitanjare ka tsy resaka ty tsy de niteneny fa hoe zaro tena nahasantena le matetika zay aloha na amin'ilay mpanao politique reo de io moa premier ministre nitondra ny politique akapobeny misy alefa politique akapobeny fanjakana iny miteny décentralisation zay mifanohitra tanteraka amin'ny pratika politique antsareo fa motenenina ihany fa izaho miteny na itodika na itodika bana reto ko tsisy fampandrona Madagasikara tsisy décentralisation zany le français sy maniry mba tena hiverina reny zavatra nisy teto antoniana reny rehefa mivoatra le safira nandeha ny ministère ara-dalàna le raha mba tena hiverina le tenin'ny olona any amin'ny sava hoe lavanily malefa zao fa tsy afaka miteny an'izany tsony ary misy miady tombotsoan'ireo mponina any sava reo anisany sy teny zao raha ataoko voalohany ka na tiana na tsy tiana zay zavatra zay ka zay zokobe io décentralisation io tian'olo maro ny olona ny fidèle ana amy 700 000 fa triqué fa triqué io fa tsy hoe député vo sambana anao politique nahita zany 14% zany fa triqué ta miatsaky n'izay fanontaniana zay mety aloha loatsy satria mbo resaky mera moa ny fakamaray fa cité ny organisation raiky ve mbola hilatsaky en 2028 non mais en politique raha la Francis dia aloha loatra no hitenenanao an'izany zavatra na anao na tsy anao fa ny zavatra azoko lazaina kosa tsy anao aventure ntsony zahay amin'ny fanirena zany hoe tsisy aventure hoe ihany nandeha arina ihany nandeha arina tena hitambatra zahay hatramin'ny farany zay aloha zavatra azoko asirena atria anisa na tiana na tsy tiana miaiky koa tena olombelany tena anisan'ny erreuranay zahay ny sarasaraky fa raha zahay nitambatra teo tena vita io nahazo fandraisenatsika ka izay zavatra zay mihitsiny no mahatonga anay hoe tsika tsy manao aventure tsony hitambatra atsika tenazao de possible zany tena mbola possible zay hitambaran'zay ainao anjaran'le olona no mieritreritra na izao fitondrana zao ny hoe milaza maramaro anisa fa tsy manana ato avy amin'ny vahoaka fa ina ny anampianan'izay fa maivamaivana ary zareo de le force anao ampiasainy zareo force fona anao ampiasainy zareo na io herin'ny lalàna na io herin'ny miaraminy zay fona anao ampiasainy fa tsy manana an'izay raha avy amin'ny vahoaka zay tsony zareo fanontaniana faraparana zao atao député malaza am'izao fotoana zao ianao moa fanoteny fa tsy anao titoliara ny fakana fahefana any amy renireny vohiparitany ny toliara Madagasikara reny stratégie ve zany sa fanaonganam-panjakana sa ino tena eritreritry raha ohatra moa zahay zahay tsy manana ny resaka eritreritra fanaonganam-panjakana fa ireo zany a reny vohiparitany reo na de hanao tsindry manao ahoana raha loatra mba reny vohiparitany zay sady symbole-ny fandresena amin'ny politique fazahona any anisan'ny stratégie fanoherana ny ahazo any Antananarivo ny ahazo reny vohiparitany reo amin'ny alalany fifidiana ny erijikany toliara am'zay fotoana zay efatsy milatsaka efatra moa milatsaka zao mety efatra fahita koa zany aloha mety ho roa ihany ny tena candidat potentiel telo aloha no efa nandatsaka zao eka fa mety ho roa ihany raha fahitako azy ka za zany a mahita de vahoaka ny toliara ve ka poabary miakatra atity i vahoaka ny toliara ve i délestage mipoapoakity vahoaka ny toliara ve lala Antananarivo any ratsika baka Antananarivo potiky inanika ao io vahoaka ny toliara reo ministère eto reto fa manomboky tsy misy taratasy inaniky zao
voaka toloara ve sacrifie ny vatany ndraiky koa hoe ho potehina ndraiky za tsy mino an'izany zaho a fa mahita voaka toliara fefa mifoha izy na tamin'iny filatsahako io ary tsapako le raha mandeha dia mandeha ny fotoana zavatoa solombavavaoka ny teninao farany hoan'ny vaoaka ny toliara nay tsy ny zavatra tiako ampitaina amitsika ity politika ity fampitezana azakivy nareo vahoaka ny toliara azakivy nareo na de sarotra fiainatsika androany satria zahay koa ny tenako manokana de mbola vonona hitondra ny anjara briko miaraka aminareo hanarenatsika tanatsika toy zay zany zavatra tiako ambarantsika hoe ataotsika tsara mihitsiny hoe ny firaisatsika saina firaisakinatsika tana miaramandray tongotra miaramamendry soroka miaramilanja hampandrosotsika ny tanata ho hitatsika tsara fa rehefa mipetraka io ho hitatsika fiovana amin'ny tanatsika toy sorata sorana anao anzay matoa député nafapana zay adihevitra tanatin'ny fotoana zay fa dia nareo ny atokantrano any koa isaora-bavata nareo nanaraka ity fandaharana izay azo lazaina hoe afahatsika mampita ny vaovao eto Toliara mahavelo bavata na hoda ary mino sy manatena fa raha fa mba misy zavatra tokony ho tenenina dia mbola vahininay eto amin'ity plateau ty ianao sorata mahavelo bavata merci